Ho fanamariana sy ho fanamafisana ny fihavanana nisy hatrizay teo amin'ny foko merina sy ny foko antemoram-panabaka. Tonga ny fampiarahaba sy ny rahasoa ny foko merina tamin'ny alalan'ny mpitahiry ny asam-piandrianan'i Madagasikara, ny Andriana Robert Randrianatoandro, teny amin'ny tranoben'ny merina Mbomanga ny mpanjaka Rakotobenarivo Fahadimy, avy amin'ny foko antemoram-panabaka ao Seranambevohipeno ny faran'ny herinandro teo. Efa hatramin'ny fanjakan'ny raiben'ny mpanjaka Andrianampoinimerina Andriambelomasina no tsy nanana olana ny foko rotonta ara-tantara. Miara-misalaha raha teo ny foko merina sy ny antemoram-panabaka ho fampitambarana ny foko 2020 misy eto Madagasikara amin'ny alalan'ny vovonamben'ny Ray aman-dreny ara-drazana tanterahina isaky ny lohataonan'ny septambra itetezam-paritra. Hetsika izay mandray ny andiany faha-efatra amin'ny ity taona 2020 ity. Fandaminan-janahary io ary fomba manokana ho an'ny foko merina zany aloha zay eo anatrehan'ny foko 2020. Zay zao makasitraka manokana misaotra an'Andriamanitra zany zahay, sady misaotra ny mpanjaka no misaotra ny foko antemoro, indrindra ny foko ampanabaka zay havan'ny foko merina raha teo. Raha ohatra ho tsahivina ao anatin'ny sain'ny malagasy mpiray tanindrazana ny fihavanana nisy tamin'ny razambe fahiny ara-panjakana zany. Zava-dehibe tena ho tsahivina zany eto dia ny fihavanana efa natomboka andretsovongo sy Andrianampoinimerina zany, io tohizan'ny mpitondra fanjakana ara-drazana ao anatin'ny foko 2020 io amin'izao fotoana zao, dia sy mba nanana olana tamin'ny antemoro ampanabaka ny foko merina, nanomboka hatrany amin'ny mpanjaka Andriambelomasina dadaben'ny Andrianampoinimerina ka nandritra ny fotoana niarahany tamin'ny Andretsovongo ary mandrakandroany, dia ny foko merina sy ny foko ampanabaka zany dia niara-niasa sy nitady an'izany fandram-pihavanana zany hatrany hatrany ho an'ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara. Fahabesorana an'Andriamanitra sy ny razana mitongavana amin'ny fitoerana zay lapa masina misy foko merina eto Antananarivo. Fanafatrafatra kely avy amiko angamba fanamafisana ny fihavanana zay nisy teo aloha amin'ny foko merina sy ny foko antemoro mba ho mahaforona kokoa noho ny teo aloha eo amin'ny lafika fiarahamonina sy ny ara-pitondrana amin'ny asam-piandrianana merina sy ny asam-piandrianana antemoro. Dia isaorana indrindra zany Andriana Robert mba namohan'le fihavanana teo amin'ny alalan'ny taom-baovao malagasy.